Sitrapon'Andriamanitra amintsika amin'ity anio ty dia ao amin'ny Luka. Ao amin'ny Luka 1:20. Ty tenin'Andriamanitra ity dia azo tamin'ity semaine ity ary tena nandresy lahatra ty sitrapon'Andriamanitra ity tena mahavariana. Dia izao ato amin'ny Luka Luka 21:14-15. Luka 21:14-15. Rehefa hitantsika dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Luka 21:14-15. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa oreno ao amponareo ny tsy hevitra raha teo izay avalinareo, fa izao no hanome anareo vava saina izay tsy azo ny fahavalonareo rehetra valiana na resena. Amen. Izay tenin'Andriamanitra izay tena nampieritreritra mihitsy io tenin'Andriamanitra io tamin'ity semaine ity. Maro ny ady ry havana, maro ny ady. Maro ny ady na eo amiko na aminao. Mananady tsika kristianina. Aza mieritreritra tsika hoe tsy mananady dia mipetrapetraka, fa mananady na ao tokantrano na ny ampiasana manodidina misy ady. Ny devolo tsy faly amintsika kristianina satria tsika fahavalona. Dia ny tompo miteny antsika amin'ity androany ity. Aoreno ao am-po nareo. Aoreno ao am-po nareo. Atovy ao anatin'ny fonareo ny tsy hevitra. Ny tsy hevitra. Atao anatin'ny fotsika mihitsy zany ny tsy hevitra izay avalitsika ny fahavalo. Ny tian'ny tompo tenenina dia aza ainga ambava. Zany teneniny voalohany amin'io dia mizara aminareo. Ny tenin'Andriamanitra tompo dia ny tenako ny voalohany. Sitrapon'Andriamanitra tonga dia mizara aminareo. Zany ny sitrapon'Andriamanitra. Aza ainga ambava mamaly. Misy zavatra manafotoana mahatezitra aza ainga ambava mamaly. Mandiny tsara aloha vao mamaly. Mandiny tsara aloha vao mamaly. Fa toetrako taloha mihitsy, tena toetrako. Ary mbola voa matetika ary ainga ambava. Dia tenenin' Jesosy amin'ity anio ity. Aoreno ao am-po. Atao tena atao anatin'ny fo mihitsy. Ny tsy hevitra izay avaly. Na misy ary ny fanafotoanana. Jereo tsara ny tompontsika. Nampianatra antsika ny tompontsika Jesosy Kristy. Raha tonga ilay vehivavy janga dia miteny daholo manodidina hoe io jangajanga, io ny jangajanga, io ny jangajanga. Izao ny zavatra nisy. Tsy mbola namaly Jesosy. Fa nataony dia nanoratsoratra teo amin'ny tany. Tsy namaly mihitsy izy. Rehefa nanoratsoratra teo amin'ny tany izy dia niteny amin'izay izy. Izay tsy nanota teo aminareo ny torabato azy. Inona ny zavatra niseho? Tsy misy azo valiana zany. Inona no valiana amin'izany? Tsisy afaka mamaly ny tenin'Andriamanitra satria mahery ny tenin'Andriamanitra. Tsy azo valiana ny tenin'Andriamanitra. Tsisy nahavaly manodidina teo daholo ny fariseho ny mpanoradalàna ny rehetrarehetra. Andeha hitorabato an'ilay vehivavy. Fa tsisy ninona azo natao fa niala maina raha miteny Andriamanitra. Miala maina raha miteny Andriamanitra. Satria Andriamanitra mahery. Izao ny teniny. Fa izao no hanome anareo vava saina. Izy no hanome antsika vava sy saina. Miandry ny saina atolotra Andriamanitra. Miandry ny vava atolotra Andriamanitra. Izay vao mamaly. Fa tsy mahazo mamaly mihitsy. Tsy mahazo mamaly. Izay no ampianarintsika amin'ny tompo. Amin'izao andro farany izao, ao amin'ny Luka 21 io dia miteny ny amin'ny hevian'i Jesosy. Efa amin'ny fotoanantsika izao. Dia izay no mahatonga n'io tenin'Andriamanitra io. Hoe fa izao hoy izy no hanome anareo vava saina izay tsy azo ny fahavalonareo rehetra valiana na resena. Rehefa mandinika tsara ianao
dia ny tompo no miady ho anao a ny tompo no miady ho atsika izay tsy azo ny fahavalontsika falina na resena izay mise eo izay ny tenin'Andriamanitra amin'ity an'ity aza aingy ambava aza aingy ambava fa zao ny tenin'ny Davida hoe ny vava kosa dia iterako an'Andriamanitra andao ny vavantsika itsika midera an'Andriamanitra andao ny vavantsika itsika misaotra an'Andriamanitra na inona mitranga midona fa tsika manana le piaro lehibe Andriamanitra lehibe ao an-danitra ao izay miteny fa miaro atsika ny anjely mitompo manodidina atsika raha matahotra azy tsika ka mitandrina ny teniny voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany amen ndao tsika hira dia hivavaka ao arian'ny hira 461 dia ny 452 dia ny andiny voalohany sy ny fahatelo tsika amin'ny tompo ifona amin'ny tompo amin'izay rehetra nampalahelo azy a izay tsaronao fa nampalahelo an' Jesosy dia ifony amin'i Jesosy samy mivavaka Jesosy tomponay eo miondrika eto anatrehanao zahay miondrika izahay fa tsy mba hitraka satria matsiaro fa diso eo anatrehanao matsiaro fa tsy miendrika teo anatrehanao izay Jesosy satria mandrakariva dia manao izay mampalahelo anao izay Jesosy manao izay mampalahelo anao Jesosy malalo ondretso izay mianakavy hitanao izay tsirairay avy dia fantatrao ny toetranay Jesosy misotra ny amin'ny sitraponao tamin'ity an'io ity izay miteny aminay tokoa ianao tompo malala fa io vavanay io tokoa tompo io mihitsy nyteneninao fa io no ivoan'ny fisaorana dia io vavanay io no ivoan'ny fanozonana tompo tsy mety zany ho ianao mamelany elokay ny amin'izay teny rehetra navoaka ny vavanay ka nandratra ny manodidina anay Jesosy mandratra ny manodidina anay ane izay Jesosy a ty vavanay ty ane ifonanay eto anatrehanao fa vava tsy mandinika fa manendrikendrika indraindray vava tsy manao ny marina tompo fona aminao zahay mamelany elokay vava miteniteny kitakita tompo mifona Jesosy malala hitanao zany rehetra izany tsy miafina eo aminao zany tompo malalo zany nifonanay eto anatrehanao Andriamanitra amin'izay rehetra teneny ty vavanay ty tompo malala Jesosy eo arovo ny vavanay mba ho vava feno fiderananao fa tsy vava ty fosafosa Jesosy tsy vava no ty mitatara fiainan'olona Jesosy fa vava ty mivavaka ho anao vavaka ho an'ny olona izay rehetra jeren'ny masonay na iza tompo malala na inona tompo dia mba hivavaka izay tondra izany eo anatrehanao amin'izay zavatra tsy azoazonay Jesosy amin'ny manodidina anay Jesosy eo arovo ny vavanay arovo ty masonay ty arovo ny momba anay rehetra ka io izay mba hifantoka aminao ka io izay mba handinika tsara alohany miteny mba tsy hampalahelo anao fanamasina mba tsy hampalahelo anao tomponay sy mpanjakanay izany no angatanay amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra tompo fa mifantatra ety izao hoe raha miaiky ny fahotanay izay araka amin'ny teninao
dia matoky somarina ianao ka mamela ny elokay. Dia misaotra Jesosy mpamela eloka, misaotra Jesosy mpamela eloka. Ianao any amela ny elokay tsiraray avy, amafa ny fahadisoanay. Araka ny tenin'ny Davida hoe diovy sopa dia adio, sasao adio fotsy mangatsakatsaka tahaka ny ora-panala. Dia adio zahay ka hitanao Andriamanitra amin'izao sisa izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta no anaovana izany vavaka izany. Amen. Isangana itsika. Sangana itsika. Raiso ny tenin'Andriamanitra. Raiso ny tenin'Andriamanitra fateno anao. Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra, ary na dia hihetsika aza ny avoana, tsy mba hiala aminao ny famindrapoko, ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako, hoy Jehovah mpamindra fo aminao. Amen. Petraka isika. Dia mampandroso ny responsable ny sekoly Alahady sady sika. Tsy misy izany ny sekoly Alahady. Eny tompoko. Tonga saditsika zany amin'ny fotoana ny toriteny. Ataontsika ny hira zany. Ny teninao Andriamanitra. Zany hira itsika alohan'ny toriteny. Tsangantsika tompoko. Dia mbola notarianao zay Jesosy Kristy tonga eto amin'ity tempolinao masina ity FPTM HAUTE SAVOIE idera ankalaza ary ame voninahitra ny anaranao. Tsy izany ihany tompo satria tonga eto zay dia mbola iaino koa ny teninao. Afahanay mandray izany nefa dia mangataka kosa zay ny fifonana avy aminao. Mamelanay mamandra fo aminay Jesosy. Diovy izay amin'ny zavatra tsy nety tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Ankehitriny tompo dia mangataka ihany koa ny fanahy masinao hirotsaka ty anatinay tsiraray avy anadio ny fonay afahanay mandray izany teninao izany. Gataka ny fanahy masinao koa zay Jesosy mba hitaridalana ny mpanompo izay hitondra ny teninao. Afahany mampita ny afatra
sy ny fanambarana ary fahasoavana avy aminao Jesosy ho anay tsirairay avy. Dia amin'ny anaranao no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ovakina amintsika ny teny izay akanany mpanompon'ny teny fahasoavana rehefa avy eo dia amin'ny Jaona toko faharoapolo ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo ihany. Jaona toko faharoapolo andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa arivan'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavaran'ny izany fiangonan'ny mpianatra, raha voarindrina ny varavaran'ny izay ny angonan'ny mpianatra noho ny fahatahorany ny jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilaza izany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lany voniny. Dia faly ny mpianatra raha nahita ny tompo, ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo tahaka ny raha niray ahy no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokiza no avelanareo dia voavela izany, ary na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Ray masinao anamasinana ihany ny fahamarinana, fanontenanao ny fahamarinana. Amen. Dia mbola hivavaka isika tompoko. Saotra indrindra Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao, raha mbola nitaominao izay tsirairay avy reto, tao amin'ny fanahinao tany tokantranonay tany, dia tonga eto izay, hieno anao indray, satria mila anao izay Jesosy, mila anao izay tompo malalo, mila ny teninao izahay, mila ny herinao izahay, mila ny fanahy masinao izahay, hitaridanana anay ankehitriny. Ary indrindra Jesosy, hanazava ny anatina ihany, anangana anay tsirairay avy indray, satria ny teninao Jesosy tena hoe teny mitondra fiainana, mitondra fanafana ho an'ny fanahinay eo amin'ny fiainanay manontolo. Ka dia ndreto izay Jesosy misaotra sokafanay ny sofim-panahinay, andrenesanay an'izany. Kanefa Jesosy tsy takatray izany raha tsy hainao fanahy masina no angatahanay tompo malala amin'izao ora sy fotoana izao. Tario izahay fanahy masinao, tario izahay fanahy masinao. Fa manaiky kosa izahay anokatra ny masom-panahinay andraisanay an'izany, ary tsy handray fotsiny izay tompo malala, fa tena hoe tondra aina ho anay, satria ho ianao hoe ny teninao tena aina ho an'izay mahazo azy, ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Dia tsisy atsoka n'izany teninao izany tompo malala, tsy horenesanay amin'ny sofinay fotsiny, fa tena hoe tonga ny anatina ihany, dia tonga fiainana anatina ihany, tondra tena hoe fifaliana eo amin'ny fiainanay manontolo. Ary indrindra Jesosy, tena hoe hompiainy-pakatoa an'izany izay, fa tsy taka ny diranay teto ny ivoahanay eto tompo malala, fa ndray an'izany eri-panavy aminao izany, ho voninahitry ny anaranao. Mankasitraka tario lalana ram-panomponao Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao, dia manatitra ny fisaorana feno ao ho anao ry Jehova Tompo Andriamanitra ahy. Amin'ny anaranao Jesosy no zoko mametraka izany vavaka izany. Amen. Ampitomboina amintsika ny ry havana ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Fiadanana ho anareo. Nisy lohahevitra ihany izay napetraka, fa tsy mipetraka etsy amin'ny tableau moa hoe miaina amin'ny fiadanana.
raha diniana ry havana ty jauna toko faharoapolo de tena hoe zava-mahagaga mihitsy ny zavatra rehetra miaina ny reto mpianatra reto miaraka tamin'i Jesosy ary reto mpianatra reto tena hoe vavolombelona velona tamin'ny zavatra rehetra izay nisy fa ao anatin'izany no angalantsika fampianarana amin'izao maraina vaovao zao. Raha jerena dia misy olona anankiroa izay hitarika antsika amin'izany hoe angalantsika hoe inona ny zavatra nataon'ireo olona anankiroa ireo dia voalaza teo hoe nisy le mpianatra anankiray dia i Petera zany voalaza ny ery amin'ny 1:2 ery tamin'ny andro voalohany ozy izy ny herinandro dia nandeha maraina mbola maizimaizana kany amin'ny fasana Maria Magdalena ka nahita ny vato voaositra tamin'ny fasana dia niazana kazaka nakany amin'ny Simona Petera izy tsy ilay mpianatra tiany Jesosy indrindra ka nanao tamin'ny hoe nalain'ny olona tato pasana ny tompo tsy fantatray izay nametrahana azy. Zany hoe i Petera zany ny olona anankiray angalantsika fampianarana eto. Rehefa nandray Petera dia zao niazakazaka izy. Rehefa niazakazaka dia nandeha nakany am-pasana dia nitsirika teo am-pasana dia nitazana. Inona ny zavatra hitany? Ny zavatra hitany dia zao nisy lamba ozy izy, ny lamba paty nipetraka tery ananina tery. Zay ny hita amin'ny Petera. Tsy tonga tao an-tsainy akory fa Jesosy efa nampianatra azy ireo fa zany ho faty ary hitsangana amin'ny andro fahatelo fa zao tsy tadidin'ny Petera zany fa le lamba paty fotsiny ny hitany dia io no nahavariana azy. Zay le olona anankiray. Ny olona anankiray koa raisitsika angalantsika fampianarana eto dia zao Maria. Inona nataony Maria? Maria dia zao nitomany fotsiny izy teo velan'ny fasana. Endrika anankiray zany ry havana eo amin'ny fiainantsika amin'izao vanandro iainana izao. Raha nanomboka ny fotoana tamin'ny voalohany dia tena hoe misy andro mahory izay andalovan'ny tsirairay avy. Samy manana ny ady ny tsirairay avy. Fa raha jerena eto ry havana ny amin'ny Petera dia izao hoe tsy nahatsiaro izy, tsy nahatsapa akory izy. Le zava-dehibe hoe Jesosy nitsangana. Tsy nijery izy le hoe le fahalebiazan'Andriamanitra. Inona ny tiana pitaina ry havana eo amin'ny fiainantsika angalana lesona ao anatin'izany. Itsika koa dia indraindray tahaka an'izany. Le olana indraindray ngeza be eo amin'ny fiainantsika. Le olana ny tena jerevantsika ho goavana be. Fa izao Andriamanitra miteny amintsika hoe jereo le fahalebiazan'Andriamanitra. Aza variana tahaka an'ity Petera ty hoe le lamba paty fotsiny nahavariana azy. Fa tsy le nitsanganan'i Jesosy. Fa androantsika ry havana hitaritana antsika misy hoe io olam-piainana izay andalovantsika io. Aza atao lehibe io ry havana. Aza atao lehibe io fa bitika eo amin'Andriamanitra io. Fa rehefa mitazana ianao dia zao hoe tazano le Andriamanitra, le fahalebiazan'Andriamanitra. Raha nandeha nitononkirany louange tamin'ny voalohany teto hoe ny zavatra rehetra dia hainy io Andriamanitra io. Ny zavatra rehetra dia tsy misy tsy hainy fa hainy avokoa. Fa zao randraitsika amin'ny tanondrika. Randraitsika le problema no ataontsika ngeza be eo amin'ny fiainantsika dia tahaka an'ity Petera ity tsika ry havana. Teny eto hoe Jesosy ry havana, Jesosy banjinina. Jesosy banjinina any foana no mitodika, any mitraka. Rehefa misy lala mahoro mahazo. Rehefa mandalo lala tsarotra ianao dia zao aza variana miondrika. Fa mitraka ry havana dia zao Jesosy banjinina. Any amin'ny Jesosy mibanjina aingana. Ny zavatra rehetra misy eo amin'ny fiainantsika io dia zao hoe tsaroa fa efa planin'Andriamanitra daholo. Ny tsiprim-piainantsika rehetrarehetra io dia efa voasoratra daholo. Efa tsy misy an'izany hoe azara zany. Fa ny zavatra rehetra dia efa voasoratr'Andriamanitra. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe izy ihany no mandratra ary izy ihany no mame. Zany hoe izy ihany no afaka mame ny ferintsika raha misy ratra any apotsika, raha misy problemtsika eo amin'ny fiainantsika dia zao Andriamanitra ihany no afaka mame an'io problema io. Maria teto ry havana dia zao
nitomany zay ny nataony movery havana tsy toy izany koa ny fiainantsika indraindray mitomany samy manana ny adi-panany samy manana ny adi-tsaina samy manana ny lala mahory rehetra tsika tsirairay avy reto tsy misy raha mbola olona velona dia zao tsy maintsy mandalo an'izany fa teto Maria dia zao nitomany no nataony nitomany teo velan'ny fasana no nataony ary zay natonga an' Jesosy nanontany hoe ory Maria nahoana ianao mitomany iza no tadiavinao androany kory havana Jesosy miteny amintsika hoe inona no mampitomany ianao inona no mahory ianao misy fotoana ry havana tena hoe avelan'i Jesosy iseho mihitsy ny zavatra mafy zay miseho amin'ny fiainana avelany mihitsy ampandaloviny tahaka an'ireny azon'ny Joba reny ampafiriny azon'ny Joba moa ny lalana rehetra andalovantsika zany tena hoe fijaliana tena atao hoe mahory indrindra fa zao nalefa n'Andriamanitra mihitsy reny rehetrarehetra reny mba izahanana inona izahana toetra ny finoantsika tsirairay avy izahana ny toe-potsika tsirairay avy izahana hoe manahoany ty olo ty raha izao zavatra zao no alefako eo amin'ny fiainana araka ny teniko teo hoe ny zavatra rehetra dia zao efa voasoratra Andriamanitra daholo io lalana andalovantsika rehetrarehetra io na io aretina mahazo antsika io na io problema mahazo antsika io dia zao efa voasoratra Andriamanitra daholo ka androany Andriamanitra raha miteny aminao inona no mampitomany ianao iza no tadiavinao raha misy ny zavatra mahazo anao io move ny vadinao move ny namanao move ny mpiara-mivavaka aminao fa eto Jesosy manontany ianao any amin'ny rery any tenirany louange teo izy rery any Jehova tsy miova nio ampitso ary mandrakizay Jehova le tia anao Jehova le tsy lalitalovana ny sofiny fa io sofiny Jehova io dia zao mandre io ry havana aza mieritreritra hoe fa dia maninona mihitsy ny arany dia mandalo an'izao zavatra izao hoe aza mametraka fanontaniana akory fa ny anjaranao fotsiny dia zao hoe mahatoky zay ny irantsika teo mahatoky anao a Jesosy io zay ne le fatokiny le fatokina dia zao napetraka ao aminy nomena azy dia anjarany sisa rehetrarehetra aza mierikerika any amin'nitsy aza manantena ny rahanina aza mierikerika any amin'ny rahanina fa zao Jesosy rery any Jesosy io dia zao izy namana mahatoky na inona mety ataontsika na inona mety fahotana vitatsika na inona mety hoe faratsitsika na inona mety zavatra mety Jesosy vao mitodika ny aminy ianao vao mitodika ny aminy ianao dia zao ontsy izy tsy taka ny olombelona rehefa mijery dia avindray rahanina avindray hito fa Jesosy zao tsy miova ary tianao foana tena tianao vao mitodika ny aminy ianao vao mitodika ny aminy ianao zay fotsiny andrasan'i Jesosy hoe any amin'isy ty olo ty no mitodika ty ampy ve matoky avy mino avy maro anery havana ny zava-mahagaga nataon'i Jesosy nanasitrana ny aretina izy ny maty aranatsangany tsika tsara zany ary fantatritsika fa matetika rehefa sendra ny problemtsika rehefa mandalo lalatsarotra tsika dia zao adinontsika le tenin'Andriamanitra zany ry havana ny mahatonga hoe manana tenin'Andriamanitra amin'ny situation rehetra fa tazomina amin'ny tenin'ny Andriamanitra dia mihaino antsika dia mamaly vavaka atsika raha namaly an'i Maria izy teto ry havana dia zao no navaliny an'i Maria hoe aza manendry aho izy aza manendry aho aloha fa mbola tsy nakany amin'ny ray inona ny dikan'izany mamela antsika aloha Jesosy izahany ny finoantsika izahany ny toe-panahintsika any amin'ny Petera toko voalohany any 5:4 manao hoe
asa raha mba afaka fisena kely petera voalohany a toko faefatra andiny faharomba folo ozy izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapam-toetra ary aza atao zavatra mahagaga manjoa anareo izany. Fa araka ny ombona anareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravorafonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny vonany. Izany hoe tokony tsy hagagatsika izany reny problema misy reny. Aza gaga, aza taitra amin'ireny problema misy reny. Matetika tsika dia izao hoe tanondrika tsika, matetika tsika reraka, matetika tsika kivy, fa mampahery anao androany ry havana. Aza gaga ozy izy amin'ireny fizahan-toetra ataon'Andriamanitra ane izany. Aza gaga amin'ireny ianao ozy izy. Fa izao arakaraka ny ombona anao fijaliana amin'ny Kristy, izany hoe tsy ianao rery izany no mitondra an'io. Rehefa apetraka eo amin'i Jesosy io tsy ianao rery no mitondra an'io ry havana. Minoa izany. Tahaka ny entana anankiray hoe napetraka rehefa mitaingina train ireny tsika dia napetraka ambony eo le train dia napetraka eo amin'le fitoerany eo le entana. Tahaka an'izany koa rehefa manana problema apetraka eo le izy, omena Jesosy le izy. Fa tsy mbola fikirina ihany. Jesosy ty le zavatra mahory anahy dia mbola zao. Dia ahoana ary izany Jesosy le izy, dia ahoana. Dia mbola miasa saintsika, dia mbola fa izany apetraka amin'i Jesosy izany ry havana tena hoe omena azy. Dia matoky ianao, matoky hatramin'ny farany izay Jesosy anao sisa fa ino izao le problema. Izany hoe miara mitondra amin'i Jesosy. Ozy izy hoe araka ny ombona anareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia. Faly ve tsika? Iza ny olona ao anatin'ny problema dia hoe falifaly. Fanohatra be izany kanefa rehefa mandray an'io tenin'Andriamanitra io tsika dia ao anatin'ny problema mihitsy. Mifaliana ry havana misaotra Jesosy. Tena faly Jesosy amin'ity problema ity. Satria arakaraka ny siny io problema io tena iraisana amin'i Jesosy. Tena hoe miresaka ianao, tena hoe mifampitafatafa amin'i Jesosy ianao. Tena hoe manana fiombonana ianao amin'i Jesosy. Misy tenin'Andriamanitra hoe rehefa azo paoriana izy dia mitady hafatratra. Izany hoe misy olona raha tsy rehefa ao anatin'ny azo paoriana izay vao tena hoe tafaray amin'i Jesosy izy. Fa rehefa falifaly izy dia adininy Jesosy. Dia izay io tenin'Andriamanitra io aza gaga. Ny amin'ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo fa asain Jesosy mifalifaly. Fa raha vao mifaly fotsiny anie tsika maty ve dia hoe ho faly. Fa fatesana ve maty ny zanako ohatra dia hifaly ve. Le fifaliana ananao tsy hoe le zanako maty no mahafaly anao fa fisaorana an'Andriamanitra. Satria ny zavatra rehetra tsy misy azara fa efa planinin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ary Jesosy dia miteny mandrakariva hoe tsika kristianina indrindrandrindra dia izao tsy maintsy ozy izy mitondra ny azo fijaliana izay vao atao hoe mpanaraka. Izany hoe tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana. Ary izao ry havana fiainantsika kristianina dia izao komba foana. Vao mifo maraina dia komba. Aza manantena hoe tsisy komba. Tsika nefa dia izao tsy mitolona amin'ny nofo amandra. Le komba io tsy hoe mitolona amin'ny nofo amandra hoe manao boksa fa fanaratsy any amin'ny rivotra le hitivantsika. Izay le komba tsika isan'andro san'andro. Ary izao ny tsarovy. Satana fahavalo dia izao tiany mihitsy ny tsika tsy ho tanteraka amin'izany hoe fifaliana, fisaorana an'Andriamanitra izany. Fiadanana ao amin'Andriamanitra. Jesosy eto nanonona fiadanana ho anareo. Fiadanana nomeko anareo. Fa izao ny anatsokana vao maraina dia komba. Joro vavolombelona kely ary havana tamin'ny talata maraina rehefa vita ny cellule de prière ny maraim-baovao. Falifaly
Saotra Jesosy fa vita indray ny androany, nandray ny teninao indray androany. De rehefa teo de ny fo, de zao nisy tolotsaina zay. Teo mpandrina teo de nisy tolotsaina hoe mandehana esao daholo ny tranonao. Tsisy marary ao an-trano, tsisy ninina fa lasa de niaino ny feon'i Jesosy. De niasa eraky ny tranonay. Ny sako doniko ny olona mbola matory fa za kory tsy mikikika amin'ny lelalela fa miasa nandroka de vola eraky ny efitrano rehetrarehetra trano an-dakozia. De navarinana mihitsy ny akanjo moa tsy napitra fa nanao ny asan'Andriamanitra nandroka ny devoly eraky ny trano. Fa izao ny fiara tsy voatonoko, tsy voarokako tao anatin'le fiara. Mety efa niteny ihany Jesosy fa mety tsy nieno efa hoe esao de zany esana zany esana daholo zany ny tranonay rehetrarehetra, ny tenanay rehetrarehetra, ny fanananay rehetrarehetra de esana. Fa rehefa teny ampitondrana tomobila teny ry havana vao niala kelikely asa tao hoe 15 minutes tao an-trano. Fa tena hoe ady komba zany ry havana, ampitahoriny devoly tondra tomobila, mamidy milalana mahitsy zao, mandeha mahitsy zao, fa avily makaty amin'ny akavia ny volant-ako. Tena ohatrany hoe misy olona mihitsy eo akaiko de avily makaty. Ny zavatra isaorako an'Andriamanitra de zao, efa nampiomana Jesosy. Vonjeo Jesosy. Vonjeo Jesosy. Zay ny tena nafaly natao anatiko tao. Tsy niantsoantsoanizaniza fa Jesosy natsoko. Vonjeo Jesosy. Eo amin'in'le toronao iny za mivily miakavia, akavily makaty amin'ny akavanana. Vonjeo Jesosy. Zay foana nataoko mandra-batonga. Asa tao hoe tena ela be naharitra ela be mihitsy tena hoe mampitahotra anao zao, tena miseho amin'ny endrika mihitsy mampitahotra anao. Tao anatin'izany ry havana hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny mandrakariva. Izy anefa miteny ny anjelin'i Jehovah mitovy manodidina an'izay rehetra matahotra azy. Za mandeha 40 à l'heure rehefa avy eo 40 à l'heure, mbola lavitra be ny lalana andehanako. Ny tôbila ao aoriana klaksona daholo hoe inona ary ny ataon'ity ramatoa ty. Fa zaho anatiny hoe sady mivavaka ao anatin'ny lalana eny am-pandehanana eny. De zao voaka mpandresy ry havana, niala maina fa nitady anozongozona le finoko. Nitady hoe aiza zay Andriamanitra ao. Za mba niroarosoasinao tany tokantranonao tany ampiseho eto ny herinao, fa nampisehon'Andriamanitra ny heriny ry havana. Tonga somatsara. Vers 16 heures indray ny talata iny ihany. Maniditra trano zao maniditra ny tranon'le patron andeha haka mpianatra. De zao verina tsita le lakile, tsita fotsiny efa zavatra nampidiriko ao anaty poketra zao. De teny mbola teny ampandehanana andeha verina hodina natson'le patron, tonga izy zany. Ozy izy hoe de niantso anazy zay fa inona ary ny antsony arizo ary tonody aloha. Fa ahoana ozy izy fa lakile ozy izy eto tokotany eto, tena dangereux be ny zao areto ozy izy Fantatrao fa indronisana maky ny tranony. Veritao daholo ny zavatra rehetrarehetra dia ahoana ny lakile no narinao tsy mitandrina ianao. Ay, tena mifona ho asa tena mifona. Hitanareo ny tiako atongafana dia zao hoe le satana. Tena hoe manao le fomba rehetra. Tsy vitany tamin'ny maraina fa mbola tonga ny hariva mbola nasiana izay lakile izay indray aho. Saorako anefa Andriamanitra ry havana fa zao. Zay foana hoe Andriamanitra mbola miasa. Nataon'le patron mihitsy ny nahitan'le lakile, fa tsy hoe olo-kafa nahitan'le izy. Fa zany dia anehoan'Andriamanitra ny voninahiny mandrakariva satria ny fiainanao tontolon'andro rehetra dia zao hoe efa napetraka eo am-pelantanan'i Jesosy. Vao maraina ho falifaly dia efa napetraka eo daholo, tononona daholo ny zavatra rehetra. Feny am-pandehanana eny izahan'Andriamanitra toetra ny finoana dia mandalo an'izany ady zany. Odindray ravany amin'ny 19 heures. Iny teneteny andalana eritreretanareo eny ery FPTM moa no miasa, eritrereto tsara ny embouteillage eny. Le olo maty fotsiny zao ny tomobile. Nandeha kely afaka niala teo amin'le patron, mampatonga ry ampivoambon-dalana ry, dia tsy zao fotsiny, tsy mandeha fotsiny tomobile.
zany ry havana ny lalina nandalovana tamin'iny atalata iny. Tsy maintsy mandalo fizahan-toetra isika ry havana. Jesosy manontany hoe nahoana ianao no tomany? Iza ny tadiavinao? Zao ry havana, na kristianitsika na tsy kristianitsika dia zao, tsy maintsy mandalo olana ny fiainantsika. Fa izao mampiavaka atsika amin'ny tsy malala an'Andriamanitra dia tsika manana assureur. Manana an'Andriamanitra tsika ilay mpiaro atsika. Ary zany tsaroana tsapa ry havana isan'andro san'andro. Dia misaotra anao Jesosy. Soa fa manana anao. Soa fa manana anao Jesosy a. Le miaro anay amin'ny loza sy ny tambo rehetra. Ny anjelin'i Jehovah mitovy manodidina. Ary efa napetraka teo am-pelantanany. Mo misy zava-mahagaga izay tsy haiko va hoy ny Tompo. Fa ny anjarantsika ry havana dia zao hoe mahatoky foana. Zay le hira teo, mahatoky foana. Fa ny fiainako dia fiainao Andriamanitra. Ianao ny efa miantoka 100 isan-jato. Ianao ny assureurako. Assureura tsy fidinam-bola ny ry havana. Tsy mba mandovy volontsika amin'izany hoe fiarovana zany. Jereo tsara ny volam-pentsika amin'ny assureura rehetrarehetra na trano na tomobila ohatrinona. Fa amin'Andriamanitra tsara antoka. Izay mialoka amin'ny Jehovah. Surprise be tamin'ireto mpianatra reto ry havana. Rehefa maty Jesosy. Surprise be taminy. Varavarana amin'ny rindrina. Dia niditra avy any Jesosy tonga dia eo ampovoan-trano. Fiadanana ho anareo. Tahaka ny nanirandray no anirako anareo kosa. Ary zany koa ry havana tononona amintsika androany. Fiadanana ho anareo. Fiadanana ho anao. Satria fantatry Jesosy ene ry havana. Fa zao ny olona ety amin'izao tontolo izao. Tsy fantany nahitany zany ozy izy. Tsy ananany zany. Ny azany fiadanana dia zao hoe manana vola be, manana ny vady aman-janaka, manana fiara be, manana izay verintsika eo amin'ny ara-nofo rehetra. Fa Jesosy efa mahafantatra. Ary izay nahatonga azy ny teny teto, fiadanako no omeko anareo satria fantany fa tsy ananany izao tontolo izao zany. Dia nitonony tamin'ireo mpianatra zany fiadanana zany. Androany koa ry havana, tena hoe angatao. Raha ohatritsika hoe mpanaradian'i Jesosy ka hoe tsy manana zany fiadanana zany dia zaho hoe mbola inona mahatonga ny tsy ananako fiadanana. Fa indray mahatonga ny tsy anana fiadanana ry havana dia zao mihezite tsika. Sao vavaka ihany. Sao dia raha mbola misaosao tsy mahatoky an'i Jesosy zany ry havana. Fa dio manomboka androany zany hoe sao de fa manomboka androany dia zao angatao amin'i Jesosy io. Raha tsy anananao io dia mandinika tsika hoe Jesosy ary maninona ny tsy manana fiadanana, maninona atao mitebiteby foana amin'ny zavatra rehetra misy. Jesosy efa miteny hoe aza ry malala, aza mahagaga anao, aza gaga ianao ny amin'ny fizan-toetra mamay io. Fa androany raha tonga io tenin'Andriamanitra io ry havana dia zao tena hoe omeo an'i Jesosy mihitsy. Omeo an'i Jesosy mihitsy ny momba anao rehetra. Oka Jesosy no andray an-tanana ny fiainanao rehetra. Mino ve ianao fa izy ny tompon'antoka amin'ny fiainanao isan'andro. Raha mino an'izany tsika ry havana dia zay vao samy teny tahaka amin'ny Paoly apôstôly. Fa io teny io tsy tenitenena fotsiny hoe Jesosy velona atao anatiko. Nefa ianao mbola be dia be ny zavatra tsy anananao fahatokiana an'i Jesosy. Mbola be ny zavatra anananao ahiahy eo amin'ny fiainana, aza manahy, aza matahotra. Ka inona ry havana tsy tovy amin'ny jentilisa ihany ve tsika? Jentilisa koa ne ohatra zany be fanahiana, be tebiteby, be tahotra, be ahiahy. Tsy fantatro misy amintsika amin'ny rehetrarehetra ireo. Fa zao androany angatao amin'i Jesosy zay. Finoana zany rehetrarehetra zany. Mino marina ve? Mino fiasana io Andriamanitra io ve? Mino fisina io Andriamanitra io? Fa ny olona tsy mino zany ry havana ny tena fahotana. Zany ny fahotana indrindra. Ny hoe tsy mino. Ka androany ianao
mino tsy fantatro izay lalina andalovantsika tsirairay avo a dia mino apetrao aminy manahirana anao rehetra fa ozy ny tenin'Andriamanitra toy eny eo amin'io Jaona 4:12 hoe sambatra izay tsy nahita nefa nino. Tomasy ane tahaka izany e. Tomasy tsy nino raha tsy nahita mihitsy aiza ny tananao Jesosy. Ary misy tahaka an'izany koa tsika Jesosy ampisehoana mihitsy ny aloha raha tsy mivaly ty zavatra ty izay vao mino anao. Finoana ozy fanehoana ny zavatra mbola ho avy. Zany no atao hoe finoana. Zavatra mbola avy dia efa inonao sahady fa ho azonao. Dia miravoravoa sy mifaly. Fiadanana ho anareo. Tahaka nanyrandray ahy no andrahako anareo kosa. Ary efa nilazany izy dia nanisy ny fofinainy. Fofinainy Jehovah ny ao anatintsika ao. Fofinainy Jehovah natoy izao atsika. Ny fofinain'Andriamanitra no ao anatintsika tsirairay avy. Mahery ianao ry havana. Mahery ianao. Reraka ianao na kelikely hery ianao androany. Raha niditra teto ianao dia androany ianao hahazo hery ianao. Ary ny fiadanana ny tompo tononona amintsika tsirairay avy androany. Mindrana ny tenin'Andriamanitra tsika. Tsika ne rehefa mifampiaraba dia izao hoe fiadanana e. Ndraindray mety soratsoratana fotsiny le izy fa inory havana tanteraka eo amin'ny fiainana izany. Hoe fiadanan'Andriamanitra. Fiadanan'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra ho tanteraka eo amiko sy ny fiainanao dia matoky sy mino tsika. Matoky sy mino tsika fefanandray. Matoky sy mino tsika mitokantranontsika rehetrarehetra fa ho tanteraka amintsika le fiadanan'Andriamanitra. Voninahitra ny ho azy irery ihany. Amen. Mandroso ny korala tompoko. Jesus, sai
Nuani faniriku tumpuo ni hira kita Tuapuku fampiai Yesus Ambulave Luna Miaina Hampia Yesus Hampia Yesus Sai nufaniri niri kutumpuo ni hira kita Tuapuku fampiai Yesus Tanu mafiau maifiki Aminam Tia Wogwizai Uvalifa Dinititi Nyari Talau Kusyangata Ikwamina Oam Bia Yesu Oam Bia Yesu Ambulave Luna Miaina Hampia Yesus Hampia Yesus Sai nuanifa niri kutumpuo ni hira kita Wapuku fampiai Yesus Nautaba Zile uma suku ide Kaya surina mikyunia Nasini fel Nani talau Kusyangata Ikwamina Oam Pia Yesu Oam Pia Yesu
tonga amin'ny raharahany fiangonana isika mandroso tompoko. dia mbola mamerina ny arabantsika rehetrarehetra amin'ny anaran'ny tompo a tonga eo amin'ny fotoana ilazana amintsika indray ny rahan'ny fiangonana androany a toy ny mahazatra moa zany a tsy de misy fivana firiny amin'ity herinandro ty fa ny isaky ny alarobia amin'ny 7 alina dia amin'ny fivorian'ny birao ary io a dia amin'ny 7 no anateterahana izany. Ny manaraka zany a ny fivorian'ny sampana zany a dia isaky ny asabotsy a ny répétition chorale amin'ny 16h45. Ny sekolalady kosa ny fianaran'ny sekolalady dia samy miandry ny SMS zany tsika fa namanatanteraka sy mandamina izany. Manaraka izany a ny fivorian'ny mpiandry dia isaky ny zoma ariva fivorian'ny mpiandry ary ny eo amin'ny anatetarana izay koa dia alefa amintsika amin'ny messenger ihany koa amin'ny SMS zany. Toy ny mahazatra ny amin'ny herinany anio ny fotoam-pivavahana dia isaky ny miatomboka ihany koa amin'ny 10 sasany a tsy diso. Zay zany a ny raha-piangonantsika androany a ary eto dia manara loatra satria tsika dia tonga namana vaovao indray a eto amin'ny fiangonantsika tovavy atao amin'ny ilana kavanana ato a miarabanao tompoko a miarabanao a tonga soa eto amin'ny fiangonantsika FPTM HAUTE SAVOIE dia manasanao hatrany a amin'ny atongavanao matetika sy iaraka iombavaka eto tsika iaraka anaty pisaorana ny sy fitahina ihany koa n'Andriamanitra ary andraisantsika ny iteniny ary ahafahantsika misitraka ny fahasoavany ihany eto amin'ity fiangonana ity. Dia izay ny raharaham-piangonantsika koa isaoranantsika na arakitra ny ainao izany a ahafahany voninahitra kosa dia man'Andriamanitra irery ihany. Saotra tompoko. Tonga amin'ny fotoana ny fanatitra isika tompoko a manao hira isika dia manao fanatitra ho an'ny tompo. Ny fotsika ny tena itsika eo amin'ny tompo koa amin'izany. Mama fahazavo.
dia ndao ataontsika le raha hoe atolotro anao Andriamanitra, atolotro iny ireny no ataontsika. Efa hifarana ny fotoana alohan'ny vavaka dia anao hiritsika hira 295 andininy voalohany sy faharoa. Vita izay dia mivavaka tsika dia ataontsika indray ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra dia miditra ny ray aman-dreny manao ny tsodrano. Ataontsika ny hira 295. Mafy tsara amin'ilay vatosoa, mandrosoa mifahara mifikira mafiko, eny tompo manambara fa ho sambatra toko. Vavakatsika metraka ny fiainatsika, fiainam-panahintsika ny fiainatsika, petrakintsika amin'ny tompo surtout amin'ity semaine ty sy no avintsika rehetra, petrakintsika amin'ny Jesosy izy izay eo an-tanan' Jesosy tsisy maharobaka. Dia vavakatsika tompoko, Jesosy malala anay ry tompona isy mpanjaka anay, misaotra anao dia misaotra anao zay tompo. Raha mbola navita izao fiarahana izao indray tamin'ity anio ity, teto ianao Jesosy, ary mbola eto mandrakariva ianao miaraka aminay, satria ianao niteny hoe tsy mba handao na hafoy anay mihitsy. Zany ny teninao Jesosy, ary ianao dia marina amin'ny teninao. Misaotra Jesosy, marina tokoa Jesosy fa mandalo zay fitsapana, mandalo zay fiza antoetra tompo malala. Eny teneninao androany, mba tsy ho taitra amin'ireny zay Jesosy, mba tsy ho gaga amin'ireny, fa ireny tokoa ny tombony herinay. Mila karakaraina zay tahaka ny volamena sedraina, tahaka ny volafotsy sedraina,
tahaka ny zany fisedranao anay mba hiditra ao amin'ny fanjakanao lay fanjakana maritra mandrakizay. Misaotra anao zay ny amin'izany. Misaotra Jesosy. Misaotra ny amin'izay ady lalovana rehetra. Misaotra amin'izay sedra rehetra lalovan'ny tokantrano rehetra. Misaotra Jesosy fa entinao hikarakarana anay zany. Entinao hanavaozana anay zany. Indrindra ny amin'ny fiainam-panahinay mba iray bebe kokoa aminao. Jesosy io eto zay dia ianao moa tompony teny hoe mangatady omena ianareo. Zay mangataka ihany ianao no omena. Zay mandondona ihany no voana. Izay mitady ihany no mahita zany no teninao Jesosy. Dia zay Jesosy mandondona eto aminao. Mitady ianao dia mangataka aminao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no entinay mangataka eto. Ny anaranao Jesosy Kristy lay tompo lehibe. Maefa ny zavatra rehetra ny anaranao. Marava ny zavatra rehetra ny anaranao. Mahasoa ny anaranao. Tsara ny anaranao Andriamanitra. Tompo Andriamanitra, mahery ianao. Mahery ianao Jesosy. Tsy misy tahaka anao. Efa nandeha tamin'izay rehetra nalehanay zay. Nataonay daholo zay metimety amin'ny fiainanay fa tsy misy tsara fa tsy miaraka aminao. Iteny zay hoe eo akaikinao Andriamanitra. Eo akaikinao ny mahatsara anay. Tsy misy afa-tsy ianao rery ihany. Tompo Andriamanitra, mivavaka izay Jesosy malala. Ny amin'ny fiainam-panahinay mba hitombo amin'ny fitiavana anao. Hitombo amin'ny finoana Jesosy malala. Mba hanamponoana zay Jesosy satria na ampianatra ao ary nahita ny fahagagana rehetra nataonao. Dia mbola niteny ihany hoe ampitomboa ny finoana ay tompo. Dia izay teny koa hoe ampitomboa ny finoana ay Jesosy eo. Mba hanamponoana zay. Mba tsy hiozongozona ny finoana ay. Ninona zavatra misy eo amin'ny fiainanay. Mivavaka izay Jesosy malala. Mba hirehetanay bebe kokoa tompo malala. Mba hisy fanavaozana ny anatin'ny tsirairay avy ihany. Fanavaozam-panahy tompo malala. Miaraka aminao, tsy misaratsaraka aminao Jesosy. Jesosy mivavaka izay Jesosy malala. Eto izay dia mivavaka ho an'izao fiangonana izao. Ireo ny vahoakanao rehetra. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao an'izy ireo. Misaotra Jesosy any amin'ny teny nomenao anay tamin'ity anio ty. Mba hoentinay hamakivaky indray ny semaine ho avy iny tompo malala. Ta io ny tsirairay avy Jesosy malala mba hitoetra tsara eo aminao. Te hirizo aminao, tany mafy eo aminao ny tsirairay avy. Aza vela herikerika na inona misy eo amin'ny fiainanay. Tany mafy zay Jesosy. Mivavaka zay Jesosy ny amin'ny programa rehetra n'izao fiangonana zao. Ny programa ny louange Jesosy. Entinay eo anatrehanao. Ianao Jesosy nametrahana azy ireo. Mba ho fitaovana mahomby ao apela tananao ny louange atao amin'izao fiangonana izao. Hitondra olona maro be ao amin'ny fanjakanao Jesosy malala. Ambabo olona Jesosy. Jesosy ianao ny hita. Ianao ny aro azy ireo. Ianao ny karakara Jesosy ny projet rehetra zay atao. Ny amin'ny fety zay atao Jesosy. Ho fampandrosoana ny asanao. Ao koa Jesosy ny chorale izay manomana ny zany koa toy ny kira Jesosy. Ho toriteny ankira Jesosy. Izay atao Jesosy any amin'ny mois de décembre any. Apetraka fianao am-pelatananao koa zany. Ianao nefa mielo lalana fanamasina. Ianao no miasa fanamasina. Ianao mitondra ny olona rehetra izay iaino zany fanamasina. Ianao tompo anao navao amin'izany fanamasina. Ianao ny karakara ny sambatan'olona. Ta io koa Jesosy. Ny chorale rehetra. Mba ho fitaovana mahomby ao am-pelatananao Jesosy. Ampidirana ny olona mifanjakanao. Misaotra Jesosy malala. Mivavaka izay Jesosy ho an'ny malagasy rehetra. Any a Madagasikara any. Entinay ambavaka Jesosy malala. Maro manitra. Maro ny tsy mananasa. Jesosy io. Ianao nametrahana an'izy ireo. Mamindra fo Jesosy. Mamela heloka tompo. Mamela heloka Jesosy io. Ta io izay Jesosy mba anana fo mitebo fitiavana. Jesosy malala hivavaka ao an'izy ireo. Anampy an'izy ireo izay mba afaka manome Jesosy malala. O Jesosy ta io ndray mpianakaviana rehetra any. Ny reny mpianakaviana izay mitady sakafo hoan'ny isan'andro tsy miafina aminao ny fahatranan'i Jesosy. Entina eo aminao Jesosy. Matoky anao zay Jesosy. Fa miasa ianao ary manome asa ny reny ray mpianakaviana sy reny mpianakaviana ireny. Ta io ny tanora rehetra Jesosy io. Ta io ny ankizy madinika rehetra mandeha mianatra sy ny andalana rehetra eny. Arovo Jesosy. Ny tsy manakitrano Jesosy malala ny 4,000 rehetra. Ianao Jesosy nametrahana andreny rehetra ireny. Mahonena ny losinay Jesosy.
eny zay ary Jesosy malala hoe mahantra zay mahonena maika fa ianao Andriamanitra mijery zany ianao honena ianao Jesosy ary ianao Jesosy fantatray fa ho tonga ianao ikarakara ny isa-tokantrano ikarakara ny isa-paritra ikarakara ny isa-paritany ao Madagasikara ao misaotra Jesosy vavak'izay Jesosy ho an'ny tanora rehetra izay mikasa Jesosy maro izy ireo mikasa hianatra ny Canada mikasa hianatra tia France mikasa hiasa tia France mikasa hiasa amin'ny tany rehetra Jesosy ainao nametrahana ny dossier an'izy rehetra ireo Jesosy malala apetraka aminao ny dossier rehetra ny fikarakarana ny vola hoety manana amin'izany ianao Jesosy Kristy tompo maefa ny zavatra rehetra ny asa manan-kery amin'ny tsirairay avy amin'ny dossier ny tsirairay avy amin'ny faniriany tsirairay avy ianao lay mpamindra fo ianao lay mpamela heloka ianao lay fitiavana ianao nametrahana an'izany rehetra izany misaotra tamin'izay rehetra tonga Jesosy misaotra Jesosy fifaliana ho anay Jesosy ny mahita ny malagasy namanay aty amin'izao tany frantsay zao mahita ny malagasy namanay tonga any amin'ny tany rehetra any hitady ravinahitra ary ianao Jesosy no ametrahana izy ireny mba tsy hitady vola fotsiny fa tena hoe ho tafaray aminao koa Jesosy malala mba hitodika aminao fa ianao ny voalohany indrindra Jesosy fa na manam-bola tahaka ninona ary zahay raha tsy manana anao dia mahantra indrindra misaotra Jesosy apetraka ifenao am-pelantananao ary ny herinandronay misokatra apetraka eo am-pelantananao ny asany tsirairay mba samy ahery ny mpanomponao mba ho vehivavy mahery lehilahy mahery ny tsirairay avy ianao ny tany mpianatra izay mianatra hiaro ny tsirairay avy na ny kely na ny lehibe Jesosy ny tanora rehetra apetraka ifenao am-pelantananao misaotra Jesosy ianao no mahita ny avenirany ireny ny izay ho vadiny izy ireny dia apetraka ifenao am-pelantananao mba ho vady sahaza azy tokoa Jesosy araka ny teninao ho vady kristianina zany Jesosy dia angatahana eto aminao fa mila n'izany tsirairay avy misaotra Jesosy ianao koa ny tany tokantrano tsirairay avy ny mpivady rehetra mba hifankatisy fanoana misaotra Jesosy fa miaraka aminay ianao misaotra Jesosy fa mpamaly vavaka ianao satria hitanay Jesosy ny fitiavanao hitanay ny famindramponao Jesosy rehefa mivavaka izay dia mahazo valim-bavaka dia rainay ianao Jesosy maminay ianao tsara loatra ianao talazainay ianao petraka ifenao am-pelantananao ara zany vavaka zany zay rehetra tsy fianao anatin'izany tompo dia tena hoe mangataka aminao feno ifanamasina misaotra Jesosy fa ianao efa mandohalika anay ny an-danitra any mivavaka ho anay ianao akasitraka tompo amin'ny anaranao naovana zany vavaka zany aleloia amen ataontsika ny hira ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra dia miditra ny ray aman-dreny manao tsodrano Yadi tsara upandresi anao tutusai anjara eo am-pelantananao Jeso tompo no mijery sy mahita ny atao tua tsy mba hisy very zay rehetra vitanao Jeso tompo no hijery sy mahita ny atao tua tsy mba hisy very zay rehetra vitanao ry Jesosy atanjao ny mpanolotenanao Rano avy amin'ny Jesosy Kristy tompo
ary Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra an Jesosy tompontsika. Mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty, nitondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy ania tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra noho ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay akasitrahana eo imasony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Hitay anao anie ny tompo ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka nome anao fiadanana. Amen. Rainay o izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Omeo anay n'io ny anona sahaza ho anay, ary mamelà ny elokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra.